Mbola tsara aby tsika jiaby. Dia arabaina aby isika malagasy rehetra manerana izao tontolo izao, tratiny asaramanitra fankalazana ny fa 410 taona nahazoantsika ny fahaleovan-tena-pirenena. Araka ny tokony meko izany, dia indro ampahafantariko antsika ato anatin'ito VCD faha-efatra ito ny otrikaina misy amin'ny faritry Vatovavy Fitovinany. Ito faritra ito no safidiana avoaka voalohany ny fampahafantarana ny otrikaina isam-paritra, satria misy ilay atelier ho fihaonan'ireo olona avy amin'ny faritra io izay atao Talatamaty, Antananarivo, ny asabotsy 20 Jona izao ny folakandro, izay karakarainy ny fikambanana GDV, Groupement pour le développement de Vatovavy. Ka niangavy ahy ireo mpikarakara io etika io hoe mba hampafantaro anay alohan'ny ivorianay rubriky izay mba fantatrao amin'ny harem-pirenena misy ao amin'ny tanindrazana. Koa dia makasitraka azy ireo aho vonona ifanometanana amin'izao tolona iaraha-miatrika ampahafantarana amin'ny malagasy rehetra manerana ny nosy ny otrikaina misy ao amin'ny faritra izy ireo izao, mba tsy ho tompotrano miontsona ny malagasy amin'ny faritra tsirairay avy ka ho tompony amin'izay fa tsy angatakaty mitsony. Isika nefa somary voafetra amin'ny fotoana eto amin'ny fanao tanterahana ito VCD ito, ka tahaka izao ny itondrako ny famelabelarana hiainga avy hatrany aho amin'ny zava-misy. Koa indro asehoko anareo amin'ny tsarotry voalohany ito izay somary natongilako ny fampisehoana anareo ny karominy rehetra efa lasan'ny olona amin'ny faritra tanindrazanareo io. Averiko ampatsiahivina fa ny DCMM, Bureau du Cadastre Minier de Madagascar, izay nanaovako candidature tamin'ny février 2014 teo no mitantana ny fanomezana ny fahazoan-dalana rehetra na permis minier ao Madagasikara. Efa hatramin'ny taona 2000 izy ireo no miasa. Ny tenako moa dia miasa tao amin'ny BCMM en tant qu'ingénieur de 2000 hatramin'ny 2003, 2000 ka hatramin'ny taona 2000, talohany nandehanako aty ivelany nanohy ny fianarana. Ny lalàna code minier malagasy dia vita tamin'ny taona 1970. Dia application du code minier io lalàna io izany ny BCMM, ka hoe izay tonga voalohany maka ny permis ao amin'ny BCMM no tompony fahazoan-dalana mitrandraka. Le premier venu et le premier servi, izay ny fomba fiasa ao amin'ny BCMM. Dia vokatra izay mety tsy hitovy izany ny tompon'ny tany ao ambony sy tompon'ny permis fitrandrahana ao ambany. Kanefa kosa mbola io lalàna code minier io no laza fa tsy afaka mitrandraka ny tompony ao ambanin'ny tany raha tsy mifanaraka amin'ny tompony eto ambonin'ny tany. Koa mampirisika anareo rehetra aho, ndana amboleo mahogana batata na katsaka malaky ny taninareo, amin'izay tsy maintsy mifanaraka aminareo aloha zany ireo rehetra nahazo ny permis vao afaka mitrandraka ny ao ambanin'ny tany. Mariko amintsika koa fa nangataka io BCMM io aho satria manana programa aho matipaika efa vita kajy hatramin'ny taona 2020. Ny ahafahan'ny malagasy madinika valala be mandry rehetra isam-paritra mba azo koa ny anjara masoandrony eo amin'ny fitrandrahana io ao izay ao anatin'ny tany ireo tsirairay avy no tanjony. Fa hatreto moa dia tsy mbola misy valiny izany fangatahako izany. Misy karazany telo zany ny permis omeny BCMM, dia nireo anankiroa no navoakako etona, ny PR sy ny PE. PR permis de recherche, PE permis d'exploitation, izay natao ho an'ireo orinasa lehibe daholo. Fa kosa ny PRE izay natao ho an'ny valala be mandry madinika dia tsy navoakako eto satria araka ny hitantsika eto efa saika rakotra ny PR sy PE daholo ny faritra rehetra. Ary indrindra atao hoe mbola raran'ny fanjakana amin'izao fotoana izao ny fakana permis ao amin'ny BCMM. Asa iza no afaka hanome fanampanazavana hoe iza ny rarana tsaka permis atsika mivalipanontaniana. Ny tenako moa tsy mpanao politika fa teknisianina, ka iverenako ny resaka fizarana fahalalana izay mba sobikako. Dia hitantsika navoakako etona zany ny permis de recherche miloko mavo ary ny permis d'exploitation miloko mena, izay averiko indray fa an'ireo orinasa sy mpanambola bevata aby izy rehetra. Maro ny substance na otrikaina trandrahana natadiavin'ireo olona ireo. Avoakako amin'ny diaporama manaraka avy eo ny listra. Fa ny isaritako ny saitsika dia satria moa tsy maintsy manao déclaration fampahafantarana ao amin'ny BCMM ny otrikaina na substance tadiaviny na trandrahany azy ireo olona ireo, dia asa raha mba fantatsika amin'iny faritra Vatovavy iny fa misy amin'izy ireo anie amin'izao fotoana izao ny mitady diamant ao anatin'ny faritra tanindrazanareo. Ary nofaritany tao amin'ny BCMM izany,
Ireo miloko mavo nataoko manga ny sisiny, ny carreau lazaiko etona hoe mitady diamant, izay saika amin'ny faritsy Kongo sy Vohipeno izany misy azy. Mba ahazoanao ireo mamantatra ireo toerana avy misy efa mitsandraka sy ny mitady, dia napetraka eo ambonin'ny saritany koa ireo famaritana ny distrikta ao anatin'ny faritra Vatovavy, ary afaka zahavana isaky ny commune sy isam-pokotany mihitsy aza le raha ilaina. Dia araky ny nambarako teo aloha, dia reto aby zany ny lisitra substance na otrik'arena lazain'ireo olona ireo fatrandrahany na sakarainy ao amin'ny faritra tandrazanareo. Tsy ho vitako ny anazava amintsika eto izy rehetra ireo, fa anokana substance na otrik'arena efatra aho izay everiko fa tena mampalaza ny faritra Vatovavy Fitovonany. Voalohany amin'izany, iverenako azavaina ny volamena izay nolokoko mavo daholo izy ireo eto amin'ny tabilao. Ny volamena izay tena maro tokoa amin'io faritra tandrazanareo io, efa namoaka ny VCD2 anefa aho momba ny volamena sy ny pétrole, fa famaritana avy hatrany no ataoko niany. De faharoa, mbola vidim-pahafantatra ny platine na platinoïda ao amin'ny faritra ireo io, kanefa tena lafo vidy tokoa, ka azavaiko avy eo ny momba izay. Lokoko mena ny platine eto amin'ny tabilao. De fahatelo, tsy azoko adinoina ny beryl na ny émeraude izay fantatsika rehetra fa maro tokoa ny vokatra ao amin'ny faritra ireo ao. Nataoko maitso eto amin'ny tabilao izany. Ary farany, misy toerana anankiray antsoina hoe tsy azo mbolavo ny anarany, izay hitako ao anatin'ny faritra fa mety ahitana ny kimberlita. Kimberlita na ilay vato mitondra ny diamondra diamant. Raha ny fijeriko azy, dia mbola modèle théorique anefa io arosoko io. Nolokoiko fotsiny diamant ao anatin'ny tabilao satria araka ny lazaiko anareo teo aloha, efa misy ireo orinasa mitady ny diamant koa ao amin'ny faritra Vatovavy Fitovonany. Mariko anefa fa efa nampahafantariko ny tompona andraiky mpanjakana maro io modèle théorique tsy azo mbolavo io, fa izay nahazo ny dossier rehetra dia tsy disy namaly. Koa aleo ary mba ianareo zanaky ny faritra mivantana no afantatra azy, dia amin'izay ianareo no tompony fa tsy angatakatony intsony. Ka raha tahiny ka marina fa kimberlite io toeran'io, misy kimberlite toeran'io, ka raha toa ka misy koa ny diamant, dia ianareo miaraka amin'ny fokon'olona any toerana no everiko fa tokony ahita sy hiloka azy voalohany. Mialoha ny idirantsika amin'ireo atsiprian'ireo anefa, dia tiako foana ny mampafantatra antsika fa matoa izahay manao izao fizarana izao, dia tsy hoe sanatria fitiavana te hizara gaboraraka fotsiny, fa kosa manana sosikevitra koa izahay programa azo entana tsara iarahana mitrandraka ireo arena jiaby ireo, ka amin'ny sosikevitra io dia afaka jerena tsara ny azohan'ny malagasy isa-faritra ny 700 amin'ny vidin'ny entana amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ka izay ilay programa James Mada na géomatique engineering and mining services in Madagascar, izay efa tsy ho ela koa dia ho avy ao Madagasikara hiara-iasa amintsika izay rehetra vonona. Dia tonga dia hidirantsika ny volamena. Fantako fa tonga dia anontany ianareo hoe inona avy rubrique reto amin'ny sary reto. Valiny, raha mandeha ao ministera mine na ao Antananarivo nareo na ao PGRM, dia manontany hoe aiza aby ny misy toerana azo hitrandrahana volamena, dia saritany karta tahaka itony no afaka omen'izy ireo anareo. Nataoko amin'ny eto ankavia ny sombony amin'ny legendy izay mamaritra ireo toerana misy ny volamena. Dia ny tena nasarika anahako tamin'io saritany io, dia misy an'io faritra nataon'izy ireo anaty boribory mena io izay antsoiny hoe grand gisement, hita izany ao amin'ny faritra Vatovavy Fitovonany. Dia mialatsiny fa somary mikorotana ito diapo manaraka ito, kanefa indro azavaiko. Eto ankavia ambonin'ny sary dia napetraka eo ambonin'ilay saritany efa hitantsika teo aloha zany ilay boribory mena misy ilay faritany hoe grand gisement. Dia hitantsika eto zany fa atsimon'ny Marilambo ary atsimo andefa ny Antanambao 1 ilay toerana. Ary koa hitantsika fa efa misy permis permis de recherche eo amboniny. Izany hoe efa lasa ny olona ny fahazoan-dalana hitrandraka an'io faritra io. Tadidio anefa ilay nilazaiko anareo teo aloha hoe anazy ny fitrandrahana ny ao ambanin'ny tany, fa maveriko hatrany fa mila miezika aingana zany ianareo akanareo ny ao amboniny
amboleo mahôgo na amboleo katsaka na amboleo batata, amin'izay fotoan'izay tsy maintsy mifanaraka aminareo ny olona vo afaka hitsandraka eo ambaniny tany. De nataoko eto akavanana indray ny vidin'ny volamena amin'ny tsena iraisam-pirenena. De hitantsika etoana zany fa eo amin'ny 33 € eo gramme. De efa nolazaiko tao anatin'le VCD 2 volamena sy pétrole fa efa hatramin'ny taona 2017 no efa fantatra fa mamokatra volamena be tokoa io faritra atsimo atsinanana io. Ka hatramin'izany de efa nahitana izany tamin'izany fotoan'izany fa 600 kg eo no vokatra volamena anatin'ny taona iray. Tamin'izany anefa ny siansy de mbola tsy nandroso, ny olona mbola vitsy, koa fantaniana de hoe manahoana amin'izao fotoan'izao ary izay efa miroborobo tokoa ny fandrosoan'ny siansa sy efa maro ireo olona mitrandraka. Averiko kely ny zavatra nolazaiko tao anatin'ny VCD 2 fa tsy lany velively ny volamena amin'io faritra io, fa vao mainka aza mitombo rehefa miamidina ny ambanin'ny tany isika. Io ilay lazavaiko ao anatin'ireo vidéo teo aloha zany hoe misy ifandraisany amin'le ataoko hoe zone de cisaillement. Fa iverenako nisa etoana ataontsika hoe tandao ary ho tazomitsika ilay isa hoe 600 kg isa-taona, 100 kg isa-taona, dia raha ataony kajy dia raha ny tokony ho izy zany dia tokony ampiditra vola 18 millions d'euros ny volamena amin'io faritra io. Koa asa ohatrin'ny zany 18 millions d'euros zany raha atao vola ariary ka atao anaty kitapo sa ve gony mihitsy ho mety afaka asiana azy. De tonga de toizatsika amin'ny platine na platinoïde. Ry malagasy paray-tanindrazana. Misy platinoïde à Madagasikara ary efa manomboka miketriky izany ireo orinasa sy mpanambola maro izay tonga any toerana. Ka faritra efatra no ahitana azy hoy ny Pikaroka, dia ao Antsirabe, Lavatrafo, Anosibeanala ary Ambodilafa. Hoy ny Pikaroka hoy aho satria averiko foana fa ny zavatra rehetra zaraiko aminareo dia tsy misy ny fironoko fa nalaiko tany navoaka fikarohana daholo. Ohatra etoana zao dia Pikaroka ny asa ho an'ny projet Banque Mondiale, ilay hoe PGRM, no nilaza tamin'ny fihaonana nataonay tao à Paris tamin'ny décembre 2011. Le potentiel minier de Madagascar ny foto-kevitra midilihana izay nikarakarain'ny SGF ana Société Géologique de France. Ambodilafa moa etoana no ao anatin'ny faritra Vatovavy, ka dia io izany no andao isitsika resaka. Indro eto avy ambany sarina laiko tamin'ny internet raha nanoatra tamin'ny Google hoe platinoïde sy Ambodilafa. Profy sary io fa efa ao atoerana tokoa izany amin'izao fotoan'izao ny orinasa mitady ny platinoïde ary mety mihitsy aza mitrandraka asa izy anao afaka maly izay fanontaniana izay. De le Pikaroka tao à Paris anefa dia nilaza fa mety ho tafakatra hatramin'ny 4 grammes par tonne ny platinoïde mety hita ao Ambodilafa hoy izy. Dia haitsika nefa fa ny platine na platinoïde dia tsy valirery fa misy zavatra hafa koa miaraka aminy. Etonao dia miverina manasa anareo hiverina hijery ilay lisitra tabilao navoakako teo aloha teo. De isika any toerana amin'ny faritra io zany a iveriko fa mety ahita camion mitatitra tany mivoaka avy ao amin'ilay toerana. De ho tsara fantatsika nefa fa mbola lafo noho ny volamena ny vidin'ny platinoïde satria tafakatra ho 1671 $ ny once anankiray, izany hoe eo amin'ny 22 grammes eo ny once, ka ivery hoe 10 tonnes 10 tonnes ny tany entin'ny camion anankiray rehefa mandeha izy. De ataontsika izany ny kady tsotsotra hoe raha ohatra ka hoe misy camion anankitelo isa-perinandro no mandeha dia ataony kajy, rehefa ataony kajy miainga amin'le hoe 1 tonne misy 4 grammes de platinoïde, de izany hoe ao anatin'ny taona anankiray dia mety ahazo hatramin'ny 250 000 € zany izay mitrandraka an'io platinoïde io fotsiny. Kanefa averiko indray ilay lazaiko teo aloha hoe platinoïde fotsiny no ao anatin'ilay tany, ao anatin'ilay minéré, fa mety ihany koa ahitana zavatra hafa. Dia tonga dia hiditra indray isika amin'ny beryl sy ny émeraude. Ny émeraude moa izany dia ampatsahiviko fa beryl miloko maitso.
De indro averiko etona ihany ilay saritany mampiseho ireo titre mini rehetra efa misy tompony efa misy nanaka, ka kosa nasiako loko maintso eto ny sisin'ireo carreau izay milaza rehetra fa mitrandraka na mikaroka ny beryl na émeraude. Hitantsika eto zany fa saika mifaritry vatovavy rehetra de lazain'izy ireo fa misy beryl na émeraude daholo. Etoana de tiako ny misarika ny saitsika foana fa isika malagasy ane ka tompony mangatakatany foana am'izay rehetra liatsika indrisy. Ito zao ohatra rehefa tamin'ny taona 3 no nisy mpikaroka vahiny anankiray ito nanao thèse de doctorat, ka araka io lohateny fikarohana nataony io de mijereny jiaby tsirairay amin'ny antsipiriany ireo gisement na émeraude rehetra ao amin'ny faritra Mananjary. Ka asehoko anareo manaraka avy eo ny sombitsombiny amin'ny voka-pikarohany. Ito zao ohatra asehoko anareo etoana fa nalain'ilay namana mpikaroka vahiny sary zany ilay mininao mora rano, ilay sary eto ankavia. Zay raha jerentsika misy tany miloko mena mavo eo ambony de misy tany miloko mainty manopy maintso eto ambany. De eo ankavia asehoko anareo etoana ny coupe géologique nataon'ilay ranamana izay mampiseho hoe aiza ny posy mety ahitana ny émeraude raha hitrandraka izany isika. Dia mazava etoana izany fa raha hitady émeraude de ilay posy maromaro vato mainty manopy maintso io no hitadavana azy. Ary fantatra mazava amin'ito kopito ny fipetraka io vato mainty manopy maintso io hoe mitodika makaiza na mitongilana makaiza. Dia indro ohatra faharoa koa ilay gisement ao Ambodibonara. Aseho ny eto ankavanana ny sarin'ilay lavaka lohan'ilay mininy. De nataony coupe géologique napetraka eto ankavia. De hita mazava etoana izany hoe aiza ny tokony andavaka raha hitrandraka ao Ambodibonara. Jereo fa tsy mitovy amin'ilay teo aloha, izay no mampiseho fa samy hafa izany ny modèle fipetraky ny émeraude amin'ny faty Mananjary rehetra io. Dia nataony tsirairay ao anatin'io thèse lazaiko ety ambony io ny famaritan'ireo toerana rehetra misy émeraude ao Mananjary. Entiko ampisehoana amintsika izay rehetra izay hoe raha te hiroso amin'ny tena fitrandrahana madio sy mamokatra isika de tsy maintsy ny siansa no mandeha alohan'ny zavatra rehetra. Entiko hamaranana ny resaka beryl sy ny émeraude de indro nalaiko sendrasendra tao amin'ny internet ito sary ito, izay mampiseho ny vidin'ny émeraude rehefa atao firavaka vita tefy. Mba azontsika onona ve ty malagasy mpiray tandrazana ao amin'ny faritra tsy ny tsimo atsinanana iny hoe mianatra kely fotsiny ny fanisena vato isika any amin'ny faritra iny de miara-mientana isika rehefa aveo manafika amin'ny tsena iraisam-pirenena de io ny vola tonga de ho zaraitsika ivery izany hoe 700 farafakely ny vidin'io izany de tonga de ho anareo raha miara-miasa aminay James Mada ianareo. De raha iresaka ny beryl sy émeraude ny faritra atsimo atsinanana ihany isika de iveriko fa tsy afaka ny andalo fotsiny an'ito sary ito, izay satsionany fotsiny amin'ny zava-misy tena izy raha ny fieritreretako azy izay any toerana. Izay ianareo ihany nefa ianareo avy amin'io faritra io no mahafantatra hoe inona marina ny tena misy ary aiza marina misy azy ireo. Averiko ampatsahivina fa 2 carats lanjan'ilay émeraude voatefy nasehoko anareo vao teo aloha teo iny, fa ito kosa mba firy kilao. De mihevitra ve isika rehetra mpanaraka fa tsy misy tsono oatra dito any na mbola tsara no hito na lehibe no hito. De raha misy anefa de ho aniza no azo tompony, ohatrinona ny mety ho vidiny, aiza ho aiza ny mety azoantsika an'ilay 700 izay averiko hatrany ho anareo raha miara-miasa amin'izay misy Mada ianareo. Dia indro faranako amin'ny resaka kimberlite sy diamant ary ito VCD fa efatra ito. Averiko anefa fa efa nanaovako video manokana ny VCD 3 itsehatra hoe kimberlite sy diamond ito. Ireto ohatra zao sombina sary kimberlite izay navoakako sy nazavaiko tao anatin'io VCD fa 3 io. De ito ihany koa efa noresahako tao anatin'ny VCD fa 3 fa averiko kely afahantsika mahazo ny tiako atongavana.
Nilaza tao anatin'ireo vidéo rehetra navoakako telo teo aloha fa taloha ela be dia nipetraka tamin'ny Afrika sy Inde i Madagasikara. Ka nitresaka nisaraka tamin'ny Afrika i Madagasikara ny taona 180 millions talohan'ny Kristy. Dia nisaraka tamin'ny Inde indray avy eo tatoriana taona 90 millions talohan'ny Kristy. Fitresahana bevata izany nisy tamin'izay fotoan'izay. Dia fantatra koa fa maro ireo toerana ahitana ny vato kimberlita mitondra ny diamant ao Afrika. Anisan'izany ny ao Mozambika. Dia averiko fa ny kimberlita dia ranom-bato avy any ambany be any no tafakatra aty ambony satria misy ny fivakisana bevata mba ahafahan'ilay ranom-bato miakatra. Bevata izany hoe de dimension kilométrique. Dia hito ny voka-pikarohana siantifika nataona mpikaroka iray nampiseho ny saritany geolojika ahitana ireo kimberlita ireo ao Mozambika. Efa ritany mazava etona hoe amin'ny fionana fivakisana anankiroa, rencontre de deux failles de direction différentes, no misy ny kimberlita na eo amin'ny manodidina sy lavitra azy ireo. Direo anefa fa mbola en dizaine de kilomètres ny échelle eto ambany resahana amin'ny Mozambika ito. Dia efa mety ahitana izany ny kimberlita. Averiko hatrany fa manasa antsika rehetra aho idiran'ilay VCD fahatelo mba ahazoanareo bebe kokoa ny tiako ambara. Dia etiko miverina ao amin'ny faritra vatovavy misy anareo amin'izay ary miresaka. Nilaza taminareo teny am-boalohany fa efa misy ireo orinasa sy mpanambola mitady diamant any toerana izay efa namaritra izany ao amin'ny BCMM sy nilaza hoe mitady diamant izahay. Ireto napodika etona ireto ny carreau misy azy ireny izay nataoko miloko manga ny sisiny. Dia hitantsika eto amin'ny farany havanana izy ireo marikitra ny tanàna ny Akarombelo. Dia tao anatin'ny VCD fahatelo koa aho dia nilaza faranasaina nitady ny kimberlita ny carte amerikana iray tao anatin'ilay programme PGRM. Dia rehefa vita ny fikarohana ataony dia nambarany fa amin'ny faritra avaratry maro lambo izay nataoko ao anaty cadre mena ito nolazainy fa tokony hitadavana izany. Azavainy ao anatin'ilay raporo nataony moa izany hoe nahoana ho ao no tokony hitadavana azy. Dia izahako Brice Randrenesolonday anefa rehefa mampiatra ny teknika rehetra niketrehako tamin'ny tezy nataoko teo iny sy nijery lalindalina ny fipetraky ny fay rehetra izany hoe fivakisana rehetra amin'ny toeran'io aho dia indro nataoko ao anatina faritra maintimainty izay toerana izay everiko fa mahitahitana azy. Io ilay faritra antsoina hoe Kiazombolavo atsimo andrefany Marolambo. Ireo nataoko miloko mavo ireo ny sombina famaritana ny fivakisana amin'ny tsipika mavomavo amin'ny toerana faritra ireo eto. Aritanareo ao anatin'ny boky tezy izay nivoaka tamin'ny taona 2024 ny tsipiriany amin'ireo fivakisana ao amin'ny faritra atsimo ny nosy satria nanatotosa izany ao tao anatin'ny tezy io. Laseoko etona zany ho hitantsika eto ambany ny saritany topografika ny Kiazombolavo io. Fa hita zany fa misy rano miandrona eo amin'ilay toerana ary ohatrany hoe bassin versant zany ilay toerana ka azo heverina aveo hoe olohana volcano taloha izy io asa hitantsika eny ihany ny toeny. Raha azoina ny sary image satellita amin'ny toerana io koa dia hita fa misy toerana boribory maintimainty eo amin'io faritra io izay tsy mitovy amin'ny lokon'ny tany manodidina azy. Marihiko izany fa ny fidinana ny toerana fidirena akaiky azy io no ahafahantsika mamaly ireo fanontaniana rehetra lazaiko eo ambony teo izao. Etona dia averiko marina ihany koa nefa fa efa nampahafantariko ny tompona ndraiky mpanjakana maro io analiziko momba ny Kiazombolavo io. Fa arak'ilay lazaiko anareo izay rehetra mahazo ny taratasy dia tsy misy valiny misy toiny mandrakity androany. Koa ry namako isany, eto amaranana an'ity VCD fa efatra ito dia mamela ahy ianareo amelabilatra amin'ny teny fohy ny programa NASA atolotray izay ny Simada ho antsika malagasy isaparitra manirana ny nosy. Raha mandrakadio dia fantatra fa mpamboly sy mpiompy ny 20 isanjaton'ny malagasy dia izahay zany dia manolo-kevitra hoe ndao ampiana ray
asa ataon'ny malagasy de ampitsika ny fitrandrahana. Ka io fitrandrahana vato io no andao ataotsika voalohany satria io no afaka apiditra vola haingana ho an'ilay ponina vahoaka malagasy Valalabe mandry. Eto izany no mipetraka sahady ilay lazaiko hoe 700 amin'ny vidiny amin'ny tsena iraisam-pirenena no azon'ilay malagasy mitrandraka. De rehefa mahazo tombony amin'ny fitrandrahana io izy, erikindray mahazo ny tombony, de iny tombom-barotra iny no entiny ikarakarana ny fambolena sy ny fiompiana zay rehetra tiany atao. Arak'izay fanazavana izay nefa dia tsy vitan'ny tokana ilay tolona fa mila tsika rehetra. Izay no mahatonga ilay teny hoe on ne peut pas tout faire, on ne peut être que complémentaire. Koa manentana tsika rehetra trany hifaninentanana. Sehatra voalohany anomboatsika azy dia ny fanaparitahana ny fahalalana mba tsy ho tobotra miono ny malagasy rehetra isaparitra Valalabe mandry ao Madagasikara. Koa dia mametraka ny mandram-piona vetivety amintsika rehetra ho avy tsy ho ela indray ny VCD fahadimy. Saotra tompoko.